Les boîtes de lait concentré sucré ne serviront plus que dans les foyers pour mesurer le riz à mettre sur le feu ou dans les cours de récréation pour jouer au cache-cache kapok. Bientôt, si le projet du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat passe, elle ne devrait plus être utilisée sur les marchés. Mais ce n'est pas pour autant que le kapok va disparaître de la liste des unités de mesure malgaches. Il sera au contraire intégré dans la liste des instruments de mesure légales applicables à Madagascar. Satria efa tafiditra ao amin'ny andavanandrom-piainana ifanankalozana eto anivon'ny tsenatsika na eto Antananarivo renivohitra zany sy manodidina na any amin'ny faritra ihany koa dia tsara apetraka amin'izay zany no hoe ahoana marina no tena refy izay ataontsika hoe tokony ho izy ara-dranina ny amin'ny resaka kapoka io. Dia ny ataon'ny ministera zany zao amintsika amin'ny teny zao dia apiditra an'io ao anatin'ny instrument de mesure légal eto anivon'ny fifanankalozana ara-barotra. L'idée est donc d'uniformiser le volume des kapoks et même les kapoks utilisés et de ne plus utiliser les boîtes de lait concentré sucré dont le volume peut varier d'un industriel à l'autre. Dia izy tsy hoe tsy fantatra hoe lehibe kokoa na kely kokoa fa misy refy ho apetraka zany. Apetraka io rehefa hoe telo faingo dimy io na telo faingo enina dia ho atao kely telo faingo dimy na ho atao tsy maintsy telo faingo enina dia mba mitovy daholo le fitaovana izay ho ampiasain'ny mpivarotra zany dia mba fantatry ny mpanjifa hoe tia tokoa zany ina moa izy zany le kapoka izay ampiasaina amin'ny fifanankalozana zany. L'objectif, selon les directeurs du commerce, est de défendre le droit du consommateur à ne payer que ce qui correspond réellement à sa demande. La décision du ministère d'uniformiser les kapoks à utiliser ne signifie point que le volume d'un kapok va baisser pour éviter une hausse des prix, comme le craignait l'opinion un moment. Et quand le kapok va devenir un instrument de mesure légale, il va faire l'objet de surveillance comme les balances et autres instruments de mesure et de pesage. Rehefa miteny izy hoe tokony mamatra fefany na kapoka na zao dia tokony mitovy zany hoe iny équivalent ny vola zay aloha ao anatin'izy fa tsisy ifandraisany amin'izay vidim-bary mihitsy ilay izy fa tena hoe fiarovana ny mpanjifa zany ao anatiny mba tsisy mosoka indrindraindrindra ao anatin'ilay fifanankalozana. Tsika nge mara mahita kapoka zany nge misy le vodi-kapoka iny dia asian'olona zavatra indray ao ambany eo. Mafy ny mpanjifa rehefa ohatra ka hoe tena izay daholo no ampiasaina. Sasany mampiasa madiko, sasany mampiasa kapokana Nestlé taloha be ireny zao no reny ny fahafantarantsika azy. Jereo amin'izao fa Nestlé efa misy karazany firy. Nestlé moa ilazako azy fa ny ronono mandry no tena ilazantsika azy. Samy hafa daholo ny habean'ny kapoka.